dia faly miarabantsika sy misaotra antsika izay manaraka ity serasera 3 minitra ity indray androany dia iresaka mombana tononkalo anankiray izay anisan'ny nampihetsi-po ahy ahako a nosoratan'ny namana iray izay ao amin'ny Facebook. Fahalohan'izay dia mampifantatra anareo ihany koa fa misy ho an'izay mbola tsy mahalala ny atao hoe vetso.serasera.org izay takelaka fitehirizana tononkalo, misy tononkalo hatramin'ny 7,590 ary mpanoratra misy hatramin'ny 7,300 ka ao zany azonao ampidirana tononkalo, azonao hitehirizana tononkalo sy amakinao tononkalo ankora ohatra ianao ka tsy mpanoratra nefa liana amina tononkalo. Ka ity zany tononkalo anankiray nosoratan'ny Zara Aingy. Afeniko tsy ho fantany tononkalo nosoratan'ny Zara Aingy. Niantso vao maraina ny zanako androany, ilay mianatra sy monina ny andreny vohitrany, mitsinjo izay ho aviny, miady sy mitolona ahazo izay tadiaviny. Salama tsara dada, izay ny nanomboan'iny resadresakay. Eny lesy tsy aro salama tsara izahay. Io no teneniko, ny marina nafeniko, hoe efa herinandro no reraky ny asa dia narary izay mivady. Tsy tiako izany ho ainy, tsy tiako lazaina azy, atao tsy lamina ny saina. Izay mivady koa raha mbola tafatsangana mitady vola aloha ho alefany aminy any, dia tsy tena hoe marary fa tazotazo kely na sery fotsiny ihany. Tsara zany dada, hoy izy ampifaliana, ny aty indray mangingina, ilay mpianatra ny tokona mba nisy fitoniana, ny fianarana milamina sy mba misotra tsara, fa fotsiny ny boky ny somary taratara. Tsy arak'ilay vatsy ny fividianana azy, ka raha tratry dada dia ampio kely azafady. Somary ampitomboana ny vola alefanao, dry saika nanadinao fa efa kely koa ny amombariko ao. Allô, mbola ao ve dady? Toa tsy henoko miteny. Mbola ato alesy hoy ao ny sento kely, ny homana maly. Alefako androany izany voly izany, asiako fitomboko miaraka amin'ny any. Dia misy trondro maina sy akoho efa nasaly, ataoko anaty kolombary, no mandreninao ho toatoanaina, raha sendrinao marary. Ny aty mantsy salama dia tsy dia tena ilaina loatra ny zavatra ohatr'izany. Fa any aneritreritrany hoe raha mba hainao mantsy ity volantsika tsy ampy, saingy tsy ho lazaiko sitrozako ihany, tsy tiako hiafy ianao any an-tanin'olona any. Ilay lokaly efa indray saika anoneranay ny areranay, efa resin'ny angady, kanefa tsy maninona fa alefanay ho anao dia miafy izay mivady. Dia izay ny tononkalo mampihetsi-po iny. Eritreritra kely fotsiny hoe ngambany ihany tsy voatery ho any amin'ny oniversite daholo kosa ny olona rehetrarehetra. Raha ohatra ka hitanao fa hoe sahirana ny ray aman-dreny dia betsaka ny zavatra azo atao, fambolena sy fiompiana ny ambanivohitra dia tena mahavelona mihitsy. Toy izay andeha eny amin'ny oniversite nefa mivoaka avy eo tsy misy asa. Ka izay ny eritreritra kely amin'iny. Raha ohatra moa nareo ka mahita zavatra ho lazaina dia azonareo soratana eto ambany eo tiany, ary azadinany koa manindra an'ilay hoe subscribe mba hahafahanao mandray ny video manaraka indray. Veloma tompoko.